Ho ampitombona ao aminareo mandrakariva riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Raha eo misaotra anao noho ny fitiavanao sy ny famondram-ponao, misaotra anao manokana noho ny amin'ity andro anio ity izay iainanay sy ivelomanay araka ny sitraponao, iainanay sy ivelomanay araka ny teninao, iainanay amin'ny fankatoavana ny amin'ny didinao Andriamanitra izay omenao anay isan'andro tsy tapaka, ilay mofonaina sakafo tokoa, ilay mamelombelona nofo mampananay. Dia mitenena ianao aminay Tompo, fandreto miaino indray izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Ny bokin'ny Apokalipsy toko 7:12 ny andininy voalohany hatramin'ny 4 riavana no mofonaina ho antsika indray amin'ity andro anio ity. Apokalipsy toko 7:12 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 4. Vakiana ary amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: rehefa afaka izany dia nahare ohatra ny feon'ny vahoaka betsaka tany an-danitra aho nanao hoe: Aleloia! Ny famonjena sy ny voninahitra ary ny hery dia an'Andriamanitsika. Fa marina sy mahitsy ny fitsarana ataony, fa nitsara ilay vehivavy janga lehibe izy, dia ilay nandoto ny tany tamin'ny fijangajangana, ary namaly azy noho ny ranon'ny mpanompony izay nalatsaky ny tanany. Dia niteny fanondroany ireo hoe: Aleloia! Ary ny setroky ny tanàna dia miakatra mandrakizay mandrakizay. Ary ny loholona 420 sy ny zava-mananaina 4 dia niankohaka nivavaka tamin'Andriamanitra, izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana ka nanao hoe: Amen, Aleloia. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ravako malala ao amin'ny Tompo, mampiseho sary ny momba ny famonjena ho avy ity bokin'ny Apokalipsy toko 7:12, indrindra ny andininy voalohany hatramin'ny 4 ny vakiana tamintsika teo ity. Ambara eto fa i Jaona izay nanoratra ny boky dia nahare ohatra ny feon'ny vahoaka betsaka. Ambara fa feon'ny olom-boavonjy no voalaza eto, feon'ny olona efa voavitra, feon'ny mponiny lanitra, tarihan'ireo loholona 420 izay ambara eo amin'ny andininy 4. Olona 420 izay sary anehoana ny apôstôly 12 miampy any Israely 12 foko, izay samy mponiny lanitra avokoa. Ary otrony zava-mananaina 4 entina ilazana ireo olom-boavonjy, ireo mponiny lanitra avy amin'ny vazatany 4 avy amin'ny tany rehetra no tiana asongadina amin'izany. Eto ary avako malala ny feon'ireo olom-boavonjy, ny feon'ireo vahoaka izay voavitra any an-lanitra dia manandratra an'ilay Andriamanitra ny famonjena na Andriamanitra ny voavonjy. Hitantsika eto voalohany, ilay Andriamanitra ny voavonjy dia Andriamanitra tompon'ny famonjena sy ny voninahitra sy ny hery, araka ny voalaza eo amin'ny andininy voalohany manao hoe: Haleloia! Ny famonjena sy ny voninahitra ary ny hery dia an'Andriamanitsika.
an'Andriamanitsika. Ambara eto zany fa miainga any amin'ny famonjena lay asan'Andriamanitra eo amin'ireo olom-boavonjy, lay asan'Andriamanitra eo amin'ny mpino ka tonga azy ireo ho isan'ny mponiny lanitra, ka ho tonga any amin'ny hoe aleloia. Ny teny hoe aleloia dia midika hoe derao Andriamanitra, derao ny tompo. Ka lay Andriamanitra ny voavonjy, lay tompon'ny famonjena dia mifidy olona ho vonjena mba ho afaka hidera azy any an-danitra rahatra izay. Ary hitantsika eto fa tsy tompon'ny famonjena ihany izy, fa tompon'ny voninahitra sy ny hery ka mendrika ny hoderaina ary mendrika ho atao aleloia. Rehefa koa malala ao amin'ny tompo, fiainan'ny olom-boavonjy arak'izany ny midera an'Andriamanitra. Azontsika atao tsara dia ny ankehitriny ny manandratra ny aleloia sy ny hosana, ny midera an'Andriamanitra, satria tompon'ny famonjena izy, tompon'ny voninahitra izy, tompon'ny hery rehetra izy. Ny fiderana rehetra izay ataon'ny mpino dia mitodika amin'ilay Andriamanitra mpamonjy, lay Andriamanitra ny voavonjy, lay Andriamanitra ny fidy ny mpino hanana anjara famonjena rahateo. Fa azontsika eritreretina koa fa tsy azontsika homenana toerana ho amin'ny voninahitra ny hafa sy izay rehetra misandoka izany toerana izany, tahaka ny Satana sy ny mpanaradia azy rehetra. Tsy an'ny Satana mantsy ny famonjena, na ny voninahitra, na ny hery, fa an'Andriamanitra irery ihany. Ka izany no mahamendrika ny amezana voninahitra an'Andriamanitra. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika ihany koa rehefa koa malala eto amin'izao tenin'Andriamanitra izao dia manasongadina fa lay Andriamanitra ny voavonjy dia Andriamanitra mpitsara marina. Andriamanitra mpitsara marina izy araka ny ambara eo amin'ny 2:2, fa marina sy mahitsy ny fitsarana ataony, fa ny tsara ilay vehivavy janga lehibe izy dia ilay nandoto ny tany tamin'ny fijangajangany ary namaly azy noho ny ranon'ny mpanompony izay nalatsaky ny tanany. Eto no fotoana anehoana ilay fitsarana any Babilôna lehibe. Babilôna izay lay ampira lehibe izay arodan'ilay Andriamanitra mpitsara marina. Ilay Babilôna lehibe izay sary entina ilazana ny fanjakana lehibe mandondona, fanjakan'ny mpanenjika ny marina, fanjakan'ny mpanompo sampy, fanjakan'ny mpampijaly, fanjakan'ny mpandatsa-dra marina no ilazana. Ary izany rahateo no sary ilazana n'ilay vehivavy janga dia entina ilazana fotsiny ilay fanjakana ny Babilôna lehibe izay mpanenjika ny marina. Tamin'ny fotoan'andro mantsy dia nisy fikambanana izay manenjika ny marina fotsiny, ka ny tsaratsara fahatany ka nampiatra ny lalàna ny Inquisition, na ny fandorana velona ireo mpino tamin'izany fotoana izany. Fa ambaran'ny bokin'ny Apokalipsy fa rehefa tonga ny androm-pamonjena dia ho avy ilay tena mpitsara marina, ilay mahay manavaka tsara mihitsy ny marina sy ny tsy marina, ny mahitsy sy ny tsy mahitsy, ary indrindra manavotra ireo izay marina no enjehana fa manameloka izay mpanenjika ny marina. Rehefa koa malala ao amin'ny tompo, ampy sy afaka hisaintsainantsika fatratra
Izao tenin'Andriamanitra izao fa hay andraikitra nomena an'Andriamanitra na andraikitra Andriamanitra na tena fahefan'Andriamanitra manokana ny mitsara. Arak'izany dia tsy ho ataontsika izay tsy nomenantsika fa an'Andriamanitra izany. Andriamanitra no mpitsara marina ka mahita ny adinao ankehitriny izay marina enjehana, fa Andriamanitra koa no mahita ny momba antsika tsiraray avy, sao isika no tafiditra ao anatin'ny mpanenjika ny marina. Mbola hitsarantsika ilay Andriamanitra mpitsara marina, koa afaka mandinika fatratra ny amin'izay ataontsika isika eo anatrehan'ireny rehetra ireny. Ety am-pamaranana ry havana no entina amintsika hanambarana indray fa ny bokin'ny Apokalipsia, ilay bokiny izay ambara fa manala sarona dia ampiseho miharihary kosa amin'ny fotoan'andro ny voninahitr'Andriamanitra, ny famonjen'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra, ary indrindra ampiseho miharihary ny fitsarana marina izay tsy manavaka, izay tsy mifidy tavan'olona, izay tsy miandany fa mitsara marina araka ny fahamarinany rahateo. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, ho amintsika kosa aza ny tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitro rainay, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay ianao, misaotra anao izahay ilay Andriamanitra maneho ny fahamarinanao sy maneho miharihary ny maha Andriamanitra anao, indrindra amin'ny fahatsiarovanay, fa mijery anay amin'ny fotoana rehetra ianao. Ndreto izahay Tompo amin'ity andro anio ity dia maneho eto anatrehanao ny tsy fahatanterahanay, ny heloka ka dia hifonanay, angatahanay famelan-keloka eo anatrehanao. Tompo mamirare fo aminay, Tompo mamelare heloka anay. Fa mivavaka ihany koa izahay ho an'ny fiangonana, ho an'ny kristianina, ho an'ny mpandray fanasan'ny Tompo, ho an'ny vita batisa, eny na ny tsy vita batisa rentinay ambavaka eo anatrehanao, mendrika hahazo ny famonjena izay efa natolotra ao sy nomenao ho an'ny tsiraray avy. Ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany mivavaka izany, ho anao ny dera sy ny laza ny voninahitra, ry Andriamanitra ray, Zanaka fanahy masina. Amen.